ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny faramalala razanajatovo hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay be famindrapo ka nampahitantsika izao taona vaovao izao indray ry havana no hiarabako anao izay manaraka ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa ary atao anatin'ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina ianao amin'izao fotoana izao. Hamangy ny taninao anie Andriamanitra, hamangy ny tokantranonao anie Andriamanitra, ary izao ny voalaza ao amin'ny Salamo 5:20 ny 9:7-11 no vakiko aminao teny izay nampitondrain'ny Tompo ho anao amin'izao fotoana vaovao izao. Vakiko zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mamangy ny tany ianao ka mahamando azy, mampahavokatra azy betsaka ianao. Ny onin'Andriamanitra dia tondra-drano, mamboatra vary ho an'ny olona ianao, fa izany ny famboatra anao ny tany. Mahamboka ny tany voazy ianao ka mampiravina azy. Raha norana mivatravatra anao mitonanao azy, ny fitsomoany ianao. Satroanao voninahitra ny taona fitahianao ary ny dianao mitete menaka. Votondrano ny fiandrasana ondry amin'ny hevitra ary misikina fifaliana ny avona. Rakotra ondry ny sa ary voasarina vara ny lohasa, mioby izy eny mihirako. Amen. Ho antsika rehetra anie izany tenin'Andriamanitra izany fa rehefa izy tokoa no mamangy ny tany, mamangy ny tokantranontsika dia tsy misy ray izay tsy ahavokatra ary tsy misy ray izay ho resy izany, fa ho feno fandresena avokoa ny fiainantsika tsirairay avy. Koa dia ampiorenina indray isika amin'ity taona ity, tena hitombo finoana be dia be ao amin'Andriamanitra. Izany ny tena lohahevitra lehibe eto amin'ity fandaharana fandresen'ny mpino kristianina ity, izay nitarihany ny fanahy masina mba hitombon'ny finoana, satria ny fandresena dia omena ny mino ary ny fiadiana rehetra izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoana ihany. Izany dia araka izay voasoratra any amin'ny Jaona 1:5 ny 4. Andeha ary sika hiaraka indray atao anatin'ny 30 minitra eto amin'izao fandaharana izao. Andray ny taridalana izay nitiany Tompo hitarihana antsika hitombona amin'izany finoana izany. Fa meloha izany dia andeha aloha sika hiara-iombana amin'ny vavaka. Hivavaka sika Tompo. Endre ny fifalianay Andriamanitra, fa nataonao anisan'izay voavela heloko izahay. Misaotra anao izay Jesosy Kristy eo, ny amin'ny fifonanao anay mandrakariva eo kavanan'Andriamanitra ray. Eny fa na dia efa eo poditry ny azo aza ny famaky, dia tsy mba navelanao ho ringana izahay tamin'iny taona lasa iny, fa mbola novelominao olom-baovao indray eo aminao Jesosy Kristy. Izany dia noho ny famindraponao izay maharitra mandrakizay aminay, araka ny voalazanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, ary izany nampaharetako ny famindrapoko aminao. Ka aza velanao hivembena izahay amin'izao taona vaovao izao ary mandritry taona 2022 ity ihany koa. Aza velanao ho rembin'izao tontolo izao izahay, fa ampitomboy ny finoanay, ahafahanay miazona anao tsara, ahafahanay mibanjina anao tsara, ahafahanay miara-dia tanteraka aminao, mba tsy herikerehanay na ho amin'ny ankavia na ho amin'ny ankavanana. Misaotra ny amin'ny teninao izay fampana tenana goavana arak'izay nivakiana tao amin'ny Salamo 5:20 teo, fa ianao Andriamanitra ny hatateraka izay rehetra voavaky teo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Dia rakovo izany famindraponao izany izay amin'ity taona vaovao ity, ahafahanay mamakivaky ny taona. Fantatray Tompo fa mierina mafy tahaky ny liona ny devoly mitady izay ho arapany, fa matoky kosa izahay ny amin'ny fefy manodidina izay ataonao aminay, mba tsy handrapahany izy ireo anay, fa hiazonanao anay mandrakariva ao anatin'ny finoana izay hitombonay. Dia ianao anie ampahamenatra ny fahavalonay rehetra
ianao ihany koa anaizitra izay rehetra mitambesatra aminay ary anatona anao izahay satria eo aminao ihany no misy ny fitsarana, eo aminao ihany no misy ny fandresena izay tsy hain'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany. Dia manatria ny tokantrano tsirairay avy ianao Jesosy, fantatrao loatra anie ny tokantranon'ny mpino kristianina, tsisy miafina aminao. Eny fa na dia tsy voafafa ny taona lasa iny aza ny olana sy ny ady izay hatrehana, mbola mianjady amin'izao fotoana izao, dia fantatro fa mahalala ny hevitra heverana anay ianao, dia hevitra mitondra fihidanana izany fa tsy loza. Koa ny faharetanao anie izay ampitoerinao aty anatinay no hiezonanay ny finoananao Andriamanitra izay afaka mampandresy anay, izany ny fanantenanay. Ary raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana izany fanantenanay izany, ka misaotra anao be dehibe ny tahiry anay na tongavanay indray amin'izao taona vaovao izao. Tehirizao aminao zahay, sky ny fahamarinana izahay, kiraroy fahavonona-panahy izahay, andehananay eo anatrehanao tsy hanantsiny, ary izay rehetra mitady ampisaraka anay aminao dia ravana sy potehana amin'ny anaranao Jesosy Kristy manankely avy any Nazareta, tsy hanakery tsy hanapahefana amin'ny mpino kristianina rehetra izay mandre izao fandarana izao amin'ity taona ity. Dia miasa mahery ianao ary Tompo, fa rehefa ianao ny miasa tsy misy maharombaka izay eo ampelantananao. Miasa ianao fa ny herinao sy ny fahefanao dia tsisy maharombaka, ary izany no efa nikoiza ny fahavalonao anao. Mba hikohy aminay izay mitombo finoana aminao koa anie ny fahavalonay sy ny ady rehetra izay hatrehanay, ary aseho anao avy ao amin'ny afina ny fandresena izay efa voaomanao ho an'ny tsirairay. Misaotra indrindra noho izany habe ny fitiavanao izany, ary aoka ny fanahinao masina anokatra ny sofinay, ny masom-panahinay, ahitanay sy ahafantaranay tsara izay lalana tokony ombana, ary andrenesanay indray ny taridalana izay atolotra ao anay amin'izao fiandohan'ny taona izao, hitehirizanay izay tianao ampitaina aminay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Koa mitenena ary ianao Tompo fa vonina iaino anao izahay mpanomponao. Amen. Eny ary havana, araka ny tonom-bavaka teo dia famindrapon'Andriamanitra lehibe noho ny fifonan'i Jesosy Kristy ho antsika teo ankavanan'Andriamanitra ray ny mbola nahavelonay na soamantsaratsika tahaka izao. Koa andeha isika hisaotra an'Andriamanitra ary andeha hametraka ny fiainantsika ray manontolo ho eo ampelantanan'Andriamanitra. Andeha nge isika anasa ny tarika ny avo mba hikalo amintsika sy hitondra amintsika nyilay hirany mitondra ny lohateny hoe ampelantananao. Dia manasa anao tena hiain'ny tonony ka mba ho ataontsika vavaka koa ane izany tononkira izany. Mandroso ary ianareo ry tarika ny avo ndao ary. Tompo ny fiainako sy zao rehetra izao, eny avy aminao toko zao tombonandro izao ka misaotra anao rayo. Ko inty ao Tompo manoro tena fa vonono anao, eny ray sokanjakao manomboka izao ka ho mandrakizay, mendrikoleray na tokora ianao satria ny fahasoavanao no natohizao ay ka ihira
dia misaotra nitarika ny avy sika riavana nitarika antsika tamin'izany irambavaka teo izany. Ny fiainako sy izao rehetra izao a dia avy aminao tokoa. Izao tombonandro izay iainako izao izy a dia avy aminao. Okantsika samy ahatsapana izany ka hiaraka an'olo tena ikika n'ilay hira teo hoe koity aho tompo manolo tena fa vonina ho anao ka raha sy anjakao manomboko izao ary ho mandrak'izay izany fanoloran-tena izany fa mendrika ny hoderaina ianao tompo satria ny fahasoavanao natoy izao a zay nge le tononkira teo raha ny ainy tsara ianao andao anavao ny fanoloran-tena antsika ho an'Andriamanitra isika aza mangatakandro ny amin'ny fanoloran-tena ho an'ny tompo satria tsy fantatrao ange ny ampitsonao na ny any ho alina ihany ara tsy fantatrao akory na ifo ianao na avy dia ho ao mandrakizay fa dia ny mbola misy ny fotoana izay nandrenesanao ny fanoloran-tena dia hialao ny ratsy rehetra ary andao an'olo tena ho an'Andriamanitra. Efa niteny Andriamanitra hoe indro avoziko ny zavatra rehetra araka izay voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 2:9. Rehefa renao zany, rehefa tsapanao zany, rehefa namaky an'izany teny zany ianao dia Andriamanitra te hanavao anao. Ary fanavozana mahagaga ny tian'Andriamanitra atao amin'izao fiandohan'ny taona izao mba hahafahantsika tena miaina azy. Izany no nanolorana ny bokyny fandresen'ny mpino kristianina riavana mandalo any amin'ny faritra rehetra izay lalovan'ny ekipan'ny radio vaovao masoa miaraka amin'ny zandrikelin'i Jesosy Kristy tiana fanantenana any amin'ny fihaonan'ny mpiaino izay andehanana isa-taona. Raha tojanao izany toerana izany ka manana fahafahana ianao dia hoy aho aminao hoe manararota mividy an'izany boky izany. Tsy hoe dokam-barotra ny te halafo tsia fa ny devoly ange mahafantatra fa efa kely sisa ny androny araka izay voasoratra any amin'ny Apokalipsy 2:12 dia mandrovo tsy izy amin'izao fotoana izao ary mahamay dia mahamay ny fitsapana izay ataony, ny fakapanahy izay omeny antsika mpino kristianina. Jesosy mihitsy ara no efa niteny araka izay voasoratra any amin'ny Luka 10:12 hoe zange hoy izy nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Fantatrao moa ny varatra rehefa milatsaka mandoro, mahamay izany varatra izany, manimba, mamakivaky ny fananana rehetra izany varatra izany. Ary tahaka izany ny nahitany Jesosy any Satana izay nilatsaka avy any an-danitra. Amin'izao fotoana izao izay fotoana fiandohan'ny farany dia milofo fatratra io devoly io tena manimba ny fiainan'ny kristianina, ataony izay ahavakivaky ny fiainan'ny mpino kristianina. Ka raha tsy miambina isika, raha tsy feno fifandraisana amin'Andriamanitra isika dia ho potika ny ane tena ho ravaravany tahaka ny fandravaravany ny varatra ny tokantrano anankiray ireny ane. Tsisy velona intsony ange izay lalovan'ny varatra. Ny hazo maitsomaitso be iny rehefa nilatsahan'ny varatra tonga dia maty ary lasa fotsy tanteraka, tsy misy antenaina intsony. Ny trano rava tanteraka. Ary tahaka izany ny sary izay omeny Jesosy Kristy ny fiainan'ny mpino kristianina amin'ny fiavian'ny Satana eo amin'ny fiainany. Dia natao indrindra ny boky fandresen'ny mpino kristianina izay miparitaka ary ho hitanao any amin'ny faritra rehetra izay lalovan'ny ekipan'ny radio vaovao masoa fa ampitombo ny finoanao. Ho hita ao anatin'izany boky izany ny antony mahatonga ny olana izay misy eo aminao io. Ary tsaroa fa ny mpino kristianina dia tsy maintsy mandalo an'izay nandalovan'i Jesosy Kristy raha mbola ety ambony tany. Jesosy Kristy nge rehefa any an-danitra tsy misy olana zany tena fiainana mahafinaritra mandrakizay feno fideranan'Andriamanitra ny any an-danitra any. Fa raha mbola nanijaka nyty tany ty dia tsy maintsy mandalo olana.
ny olona zao tontolo zao angambany mety tsy mandalo an'izany satria efa an'ny devoly avokoa renyrehetra ireny. Izao tontolo zao dia efa an'ny devoly ary tsy misy kendren'ny devoly afa-tsy tsika mpino kristianina mba ho azy, mba hanampiny isa ho azy, ka dia nokendrena ny boky mba ampatsiahy ianao fa ianao io dia voasoratra ho mpandresy, ka manoloana ny olana sy ny ady sarotra rehetra izay mandalo dia aza manafa mandalo fotsiny ihany io fa tsy hitoetra eo aminao mandrakizay akory. Eo voalaza ny tenin'Andriamanitra nge aza manahy na amin'inona na amin'inona foka ny fivavahana sy ny fifonana mba misorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra. Misy lalana efa voahoman'Andriamanitra andresen'ny mpino kristianina ary izay zakanao ihany no avelany andalo eo aminao, fa sakana an'Andriamanitra izay rehetra efa fantany fa tsy ho zakanao. Izany hoe arakaraky ny finoana izay ao anatinao no anomelan'Andriamanitra andalovany izay zavatsarotra menjady eo aminao mba hafahana mitombo finoana eo amin'Andriamanitra. Aiza ary moa no anaporofon'Andriamanitra ny teniny fa Andriamanitra mamonjy izy. Raha miraiki-pity aminy isika araky ny voalazan'ny Salamo 1:7 hoe satria izany no niraiketany fitiavanao dia hamonjy anao rehefa izy no nataontsika loha laharana na inona olana na ady sarotra izay mety mitranga eo amin'ny fiainantsika dia aseho an'Andriamanitra ary porofoin'Andriamanitra zany famonjena ataony amintsika izany. Dia aza manafa natapitra mihidy avokoa aza ny varavarana rehetra tohatra ny tapitra daholo ny lalana ny eo amin'Andriamanitra kosa dia misy sokafany ho anao dia ho anao mpino kristianina mandrakariva izany. Satria efa voasoratra any amin'ny Luka 7:20 ny 7:20 fa izay zavatra tsy hain'ny olona tao dia hain'Andriamanitra tao. Ary misy nefa nitakina amin'izany dia ny finoana, ka natao hampitombo ny finoana ao re ny fisian'ny boky izay mandeha miparitaka eran'ny Madagasikara amin'ny toerana izay lalovan'ny ekipa ny radio vaovao masoa satria ny fandresena dia omena ny mino, ka aza matahotra fa mino fotsiny ihany hoy Jesosy araka izay voasoratra ny Marka 5:9-9. Araka ny nambarako tetsy aloha dia nosoratanany ny antony mahatonga ny olana izay misy eo aminao. Hitanao any ihany koa ny vahaolana izay afaka aroso amin'izany. Hitanao ihany koa ny toerana izay misy atsika mpino kristianina ety amin'izao tontolo izao ary ny fandresena izay voahoman'Andriamanitra ho atsika. Inona no atao amin'izany? Tena misy hetsika tokoa atao amin'izany voasoratra any anatin'izany boky izany. Ny boky izay entin'ny ekipa rehetra any dia tsy hoe ny fandarana teto akory no nisoratana tany, tsy ariavana, tsy hoe ny fizarana izay nataoko any anatin'ny serasera-pifandraisana Facebook akory no nisoratana tany, tsy ariavana, fa tena boky natao manokana ho an'ny mpino kristianina izy io ahitana ny taridalana sy ny tetika rehetra ahafahana mandresy manoloana ny olana. Tsy natao ho an'ny rehetra izany fa natao ho an'izay tia fandresena, natao ho an'izay kristianina mpandresy. Ka raha mandalo any aminao izany boky izany dia asa diso anjara ny amin'ny fandraisana anjara amin'izany. Tsy vola akory no tanjony fa ho fanamariana ny 30 taona izay nitoriako ny filazantsara dia io ny fanamariana izay natao. Ino ny tolotra izay nomena? Tsy natao hitadiavam-bola fa ny vola rehetra izay azo amin'izany dia entina hitoriana ny filazantsara, entina hanatanterahana ny asan'Andriamanitra satria betsaka ny asan'Andriamanitra izay ilaina ho vetaina.
ho an'Andriamanitra rery moa ny voninahitra ny amin'ny izany. So ianao mieritreritra ny hoe te halafy boky maro a, eny tokoa ry havana, te halafy boky maro a, hitorena ny fanjakan'Andriamanitra, antarana ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra, mba andehana ny tenin'ny tompo faingana ka ankalazaina toy ny eo aminareo araka ny voalazan'ny Tesalonianina faharoa toko fahatelo ny andininy voalohany. Ary eto dia mindrana ny tenin'ny apôstôly Timoty araka izay voasoratra ny Timoty voalohany toko fahatelo ny andininy fahaefatra ambin'ny folo hoe izany zavatra izany no nisoratako aminao na dia manantena ny akany aminao faingana aza aho. Eny ry havana, tsy afaka tokoa ny tena noho ny asa mandrara fa dia ireny ny solotena ireny lasa ninareo ireny. Ho an'Antananarivo manokana dia efa vita ny teto Antananarivo, ary ho anao izay te hanjifa izany boky izany kanefa tsy nahatratra ny omaly tany amin'ny institution Martyr dia ho hitanao ao amin'ny librairie avotra tsara lalàna eo akaikin'ny Pompier sy eny Mahamasina, ao amin'ny Snack Mika, ao ambadiky ny Palais des Sports izy io, ary eo akaikin'ny Pizza Mania. Raha mandeha izany ianao dia mihodina ary ambadika ary amin'ny Palais des Sports iry dia eo akaikin'ny Pizza Mania misy hoe Snack Mika, dia ao ihany koa ianao afaka mahita ary afaka manjifa izany boky izany. Dia mino sy manantena ny fiaraha-miasantsika ao amin'ny tompo fa ny fandraisanao anjara amin'izany dia efa fandraisanao anjara sahady amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Eo ihany koa ny any Imery tsy atosika ho anareo mpiaino ny radio vaovao masoa ny Imery tsy atosika any dia hitanao izany ao amin'ny Mamany Nambinina, any Imery tsy atosika ao amin'ny Mamany Nambinina. Ny vidiny dia tsisy miova amin'ireo toerana izay voalaza ireo. Misaotra anao indrindra mandray anjara amin'izany. Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadiny ny asanao sy ny fitiavana izay naseho anao ho voninahitry ny anarany araka izay voasoratra ny amin'ny Hebreo toko 9 ny andininy 10. Dia miorena tsara, aza miova ary mirara ny sosy ny tsara rehetra ao anao mandritra ity taona vaovao ity miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Aza misaraka amin'izany, efa fantatra fa iamafy ny miady izay atrehantsika mpino kristianina, fa kosa rehefa miaraka amin'ny tompo izany dia harovana isika. Asiany fefy manodidina ao ny fiainantsika iray manontolo, tsisy harombaka ary tsisy hahakasika antsika. Hamaranako ny fandaharana dia tantara kely anankiray izay tena marina ary niatra tamin'ny tenako izany tamin'iny faraparan'ny taona iny. Rehefa avy be ny orana teto Antananarivo aloha izany lazaiko anao izany. Nisy fotoana avy be ny orana ny sesisesy mihitsy nandritra ny faran'ny taona dia misy diny efa tsy maintsy ataoko tetỳ tanànanay, ary tsy hoe andehanana fiara io fa eo amin'ny 500 metatra eo dia mandeha tongotra. Teo anatrehan'izany indrindra dia nampidiriko ny aroorana ny raglan zany izay mandrakotra hatrany etapin-doha ka hatrany amin'ny tongotra zany. Ny faritra misy ny kiraro rery ihany no tsy voaharo tamin'izany. Dia ny olona rehetra eny an-dalana mialoka avokoa fa zaho rery no nahatsapa-tena hoe toa zaho rery tokoa no mandeha. Tsisy atahorako satria voaharo tanteraka ny vatako iray manontolo. Ary teo anatrehan'izay ny fotoana moa tsy maintsy enjehana satria enjehana tia olona andeha ho tratrariny. Dia mifanena amin'ny namana izay mialoka. Avy aloha hoy izy, avy mialoka eto fa maninona no mandeha amin'ny ranon'orambe io? Dia hoy aho hoe tsy aloka satria efa manana aroorana manao an'ity raglan ity. Anavy amin'io ani? Angatsika amin'io ani ianao efa manao akanjo mafana aho ato anatiny ary ny aroorana efa ety amiko fa andeha aloha fa hanenjika olona fa maimaika fa tahiny Jesosy ianao. Ary izany indrindra ny ry havana no
manjo antsika mpino kristianina rehefa nalaiko ny heviny ara-panahy. Milaza isika fa mitafy an Jesosy Kristy. Milaza isika fa manana an Jesosy Kristy, nefa manana fahatahorana manoloana ny ady izay hatrehany. Angamo tsy efa mitafy an Jesosy Kristy. Iza no afaka hamely anao eo? Ny raglan izay nirakofako ani. Rehefa nesorina izany rehefa tafaverina tany an-trano dia maina tsara tahaka izay niaingako ny tao anatiko ny lambako rehetra, satria voarakotra tanteraka. Ary na inona hamafy ny orana tamin'izany dia tsisy nananako fanahina ary tsisy nandehana afa-tsy ny tongotro izay tsy voatafy. Izany hoe isika zany rehefa tsy mitafy an Jesosy Kristy dia tadio ry havana fa tratra ny zanatsipika mirehitra izay alefan'ilay ratsy mandrakariva. Fa rehefa mitafy an Jesosy Kristy dia aza manana fanahina tsony, tahaka ilay namako izay niteny hoe avy araka hialoka eto aloha. Tsisy fanahina ao fa mandehana. Izany ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra any amin'ny Matthieu 7:20 hoe momba nareo mandrakariva mandra-pahatonga fahataperan'izao tontolo izao. Ka na inona mety hatrehanao, na aiza toerana lehanao, dia efa voalazan'Andriamanitra fa mielo lalana anao manapatapaka ny hidy ny varavarana varahana rehetra, mandamina ny mikototona rehetra. Zany nge ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra any amin'ny Isaia 5:20 ny 2. Izy no efa milaza fa na dia mamay ara ny lalana rehetra izay alehanao sy ny adinao rehetra izay ho vakivakinao dia tsy andoro anao zany. Ary na lalina toy inona feno voay aza ny rano izay tsy maintsy lalovanao dia tsy hanafitra anao zany, satria ny iray masin'ny Israely dia ilay Jehovah Andriamanitra tsotoa no efa mitondra anao. Efa napetraka ao eo am-pelantanany ary ve ny fiainanao sy ny mombanao rehetra? Aza mitsikilokilo mijery ny manodidina, aza merikerika anao amin'ny akaviana ao amin'ny akavanana, fa izy no mitondra anao eo am-pelantanany ny fiainanao, ny mombanao rehetra, ka tsy misy ahinao zany. Dia aza manary efa mitafy an Jesosy Kristy. Fa ny Isaia 7:2 zany nambarako taminao teo zany hoe na mamay toy inona, na lalina toy inona ny lanana izay ho alehanao dia tsy hanafitra anao ary tsy handoro anao zany. Koa mifikira amin'ny Jesosy, mijery an Jesosy fa izy ny tompon'ny finoantsika sady mpanefizana. Asa raha mba nanao kilalao tahaka anay ianao, fa iny fa rehefa le mamay be iny ny andro dia manao fihetsika amin'ny zesta tsara be ery eo an-tokotany, dia banjinina io aloka io, banjinina tsara, miterika io tsara, tsy hita izay paozy rehetrarehetra izay tsy atao, dia banjinina elaela eo, dia avy eo jerena eny amin'ny lanitra dia io ianao fa tazana iny. Ary na tsy mijery eny amin'ny lanitra ary ianao fa mijery rindrina fotsiny dia mbola tazanao eny ihany lay aloka ao, lay mizesta tsara teo iny. Izay tiako ampitaina aminao dia izao, izay banjininao no tazanao. Ka rehefa Jesosy Kristy ilay tompon'ny finoantsika no jerentsika, no banjinitsika, izy ny tompon'ny finoantsika, dia mitombo avy hatrany ny finoana izay ananantsika ahafahana enti mandresy izao tontolo izao. Dia tafio avokoa ary ny fedian'Andriamanitra rehetra mba azahoana hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Dia raiso zany fediany zany azahoanareo hanohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia afahatra ianareo. Ka sikiny fahamarinana ny valahanareo ary mitafiny rary no fiarovatratra, ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo, ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga izay azahoanareo hamono ny zanatsipika amin'ny rehetrarehetra izay alefan'ilay ratsy. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy,
ary mivavaha mandrakariva amin'ny fanay amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy amin'ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Izany dia voasoratra amin'ny Efesianina 4:9 ny 1:12 ka hatramin'ny 4:20. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ivavaka isika tompoko. Misaotranao zay Andriamanitro noho ny taridalana izay natolotra ao anay tamin'ity androany ity. Misaotra indrindra fa ny finoana tokoa no entinay mandresy. Ary raha tsy teo izany finoananao izany dia efa niraviravin-tanana avokoa ne zahay. Misaotra anao, nandefasanao an Jesosy Kristy tetỳ ambonin'ny tany ho famonjena ho an'izay rehetra mino azy. Koa aza misy avelanao ho raraka an-tany ane ny mpino kristianina amin'ity taona ity fa ho fenoinao izany finoana izany avokoa. Ny mangetaeta ho ampisotroanao ilay rano velona avy aminao ary nona ho vokisanao ihany koa. Dia ho fandresena mihezinezina no iarahanay mioby mifaly raha tonga ny fiafarany izao taona izao. Amin'ny anaranao Jesosy nangatahana sy nanaovana izany vavaka izany teriso zahay ho anao Jesosy. Amen. Indro ry havana omeko anao ny laharana finday izay ahafahantsika mifandray raha toka misy izay ilainao izany dia 034 11 293 24 034 11 293 24. Zany laharana finday izany dia hitanao any amin'ny faran'ny foniny boky. Mba tsy hanananao fanadinoana izany dia any amin'ny faran'ny fonina boky na misy izay ilainao izany ihany koa. Dia miorena tsara aza miova fa ny miovaova dia tsy mpandresy. Velome. Noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny radio Vaovao Masoa.